fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tafiditra ao anatin'ny fanamarian'ny polisy-pirenena ny 2020 taona izay nijoroany ikarakara hetsika lehibe izy ireo ny lahady ho avy izao feno dia feno ny fandaharam-potoana araka ity fanazavana manaraka ity. Misy tokoa ny hetsika izay atao amin'ny 4 septembre io dia ny grand combat des défis izay discipline maromaro no mandray anjara ao, ny kickboxing mazava be loatra, ny muay thai izay taranja akafizin'ny be sy ny maro nefa mbola tsy tena miseho be amin'ny hoe fampisehoana ohatran'izao fa anisany hoe sambany zany zao ny sehoany muay thai ity eo amin'ny ringa zany ambony ringa ka eto dia fa manomboka manentana sady hoe tongavintsika ahita zany hoe muay thai zany amin'io alahady 4 septembre io. Tsy zany ihany fa misy koa ny taekwondo, misy combat maromaro koa asehon'ireo taekwondo reo amin'ny fotoan'io. Eo koa ny MMA zany mixte martial mixte arts zany hoe karazana ultimate fighting reny zany zany MMA zany. Ny fandaharam-potoana zany dia voalohany indrindra vavahady zany dia fasokafana ao amin'ny 12 atoandro mba isian'ny fandaminana zany ao amin'ny fibosehan'ny ny olona satria ny be zany be dia be zany nefa fa hoe isaky vidy be fa zay zany tsy mamaritra be mialoha mihitsiny ialana amin'le resaka falsification zany fa eo ihany no vidy be dia eo fa afaka analysena fa misy mpitandro filaminana dia avy dia miditra ianao fa mahazo be fa tsy mivoaboaka atao fa raha vao mivoaka indray dia efa misy mesure resina atao amin'izay olona hivoaka. Ny fandaminana manaraka koa dia zavatra goavana io satria olona manana titre national international no hiatrika an'io grand combat des défis io. Dikan'izay tsy maintsy manao zavatra koa zany zay ho tambin'izay zavatra goavana asehon'zareo dia fanomezana prime dia kopy ho an'ireo mpanjay anjara reo mahazo prime daholo zany na resy mandresy moa zany mazava ho azy dia ahazo sady mahazo prime no mahazo kopy. Toeranaovana azy ao amin'ny gymnase couvert manomboka amin'ny ray ora tolakandro zany no fifiatomboany io grand combat des défis io. Hoe polisy rery ve misy polisy mandray anjara ao fa izahay zany nanasa ny club rehetra zany ary nisy namaly ny avy any amin'ny faritany raha sy teny fotsiny tsika Fianaratsoa, Vakinakaratra, Tamatavy nanome combattant koa zany reo izay napetraka mihitsiny fa combattant manana ny maha izy azy fa tsy hoe olona petrapetraka ho azy fotsiny amin'izao dia hiady. Marina eto koa zany fa ny club nandray anjara amin'izao grand combat des défis zao dia misy eo amin'ny 20 reo club reo. Miala siny zany amin'izay tara ny fanaterana ny anarana satria misy ny fotoana azaona mandamina ny grille de combat dia tsy maintsy ny faranana arak'izay fotoana fanomezana nisy ny fahatarany sasany moa zany dia elana siny amin'ireo tsy natratra ny fifatana anarana voafetra koa ny club combattant resina amin'ny club satria raha combat des défis zay olona roa isaky ny club no alaina midika zany avy hatrany fa ny club izay mandray anjara ao zany dia anisany tena hoe na voaomana tsara mihitsy ary izay mikospena koa moa zany dia fa tena hoe tena niomana be koa amin'ny fiatrehana an'io grand combat des défis io satria izay no mpanasa dia nanao zavatra hoe takatry ny aina mihitsy zany zay mba azahoanay fandresena amin'io fankalazana 2020 taona ny orena polisy-pirenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana io. Marinay koa zany fa io hetsika io zany dia nataonay hitadiavana fanampiana tadiavana karazana vola zany raha sy teny an'izay tadiavana vola hoentina hanampiana ny orphelinat le zazakamboty any Ambatolampy. Tsy mizana amin'izay ihany nefa ny mandritra ny fampisehoana io dia etaninay koa zany
misy fanaitana zany atao ao iadina amin'ny risaka zava-mahadomelona ampahafantarinao zany zany hoe vokadratsy ny zava-mahadomelona zany amin'ny fotoana io zay tena hoe fototry ny asan-jiolahy hatram'izay zany ka hatram'izao mbola amin'ny zava-mahadomelona foana no fiaingany reo jiolahy reo raha hanao ny fanafiana izy mba azahoany risika kokoa zany hanatanteraka ny asa mafy na asa mamondosa zay ataony.